Miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'ity resadresaka ity androany elaela antsika tsy niona tsy niresadresaka maro ny vaovao maro ny zavatra afaka ifampizarantsika eto fa ny thème antsika androany resaka manao interview zany hoe manao Vorstellungsgespräch amin'ny teny allemand amin'ny teny frantsay izy ohatrany hoe interview koa raha tsy diso. Ja, dia aiza miala ary. Interview tena zavatra lehibe izy io, indrindra rehefa hoe hitady asa zany ianao. Tsy haiko na ny Madagasikara fa aty ny interview tena mila fahaizana ary tena ka zany vao aingana nanao interview maromaro dia zaraiko aminareo zany zavatra nitranga ahoana ny tokony atao ahoana ny préparation rehetra. Za moa zany mpikaroka dia matetika amin'ny resaka fikarohana tsy dia misy hoe interview be manakory fa dia manontany fotsiny any zavatra ataonao dia rehefa tiany ianao dia raisiny zany. Fa rehefa any amin'ny orinasa kosa dia maro ny lalana lalovana dia mila miomana zany ianao. Tantaraiko tantara kely aloha nisy fotoana vao vita ny fianarako dia nieritreritra ny hoe andeha hiasa any amin'ny industrie zany fa tsy hanao recherche intsony dia nanao zany nanao interview amina boîte anankiray ngeza be izy io resaka manao an'itony ohatrany hoe Google Maps zany fa orinasa hafa any Nokia le izy dia nanao an'io zavatra io dia le izy moa zany par recommandation tonga dia tonga any zany ianao dia manao an'le izy anatin'ny efatra le interview ako tamin'izay dia olona efatra dia ny anankitelo teknika dia ny iray le responsable ny recrutement zany fa tonga dia catastrophe tonga dia hoe catastrophe zany eritreretra hoe tonga fotsiny dia miresadresaka fa manontany zavatra teknika be zareo zavatra efa tsy tadidinao intsony ny anarana tany amin'ny ataontsika hoe tany amin'ny licence tany dia tsy nety le izy zay zany tena marina. Za aloha tsy kify satria tsisy fantatro le zavatra nresahan'le olona tao dia ohatrany hoe nianatra ary ny tena nataoko tao amin'ilay interview fa ny lesona azo tsoahana zany hoe ny interview koa mila kotrana zany hoe mila expérience mila manao interview maromaro dia fantatro tsara hoe zao zany ny tena zavatra takin'le interview amin'ny asa zay tedaviko. Dia avy eo taorianan'izay dia tsy nanao intsony fa lasa miverina tany amin'ny université dia nanao recherche azo ataoko kivikivy ihany satria tatao tsy haiko zany hoe tsy ho tafavoaka mihitsy hiasa amin'ny orinasa raha ohatra ka hoe tsy mahay an'le zavatra takin'le olona zany. Dia ny asa nanao recherche tao amin'ny resaka ataontsika hoe medical imagine zany na hoe resaka médecine fa manao an'itony 3D itony moa zany ny ataoko manao resaka recherche dia nijanona telo taona dia avy eo tamin'ity taona ity nanapa-kevitra hoe tsy hanao recherche intsony fa ajanoko zany le recherche fa andeha hitady asa any amin'ny orinasa amin'izay dia tsy maintsy manomana interview indray zany manao application mitady asa fa nitao an-tsaiko fotsiny zany hoe tsy maintsy ataoko izay atafavoahana amin'le interview dia coûte que coûte zany amin'ny teny frantsay hoe ninninona zany ny zavatra rehetra dia tsy maintsy miomana tsara. Bon tsy hiditra amin'izay tsika fa hiditra kely hoe niainako le izy hoe ahoana zany ny anomanana an'le interview na hoe Vorstellungsgespräch torohevitra ity fa anjarantsika mieritreritra. Voalohany aloha resaka amin'ny telefônina zany ny étape voalohany na tonga ianao dia inviteny tonga any amin'le toerana na ianao resahany amin'ny telefôna
dia matetika zany ianao manao an'le application dia ny zavatra teneniny hoe ok meno rendez-vous ianao hoe amin'izao tsika hiresaka na io amin'ny telefona na tonga dia mivantana. Zavatra ataonao voaloha dia manao recherche an'le compagnie zany, manao recherche amin'ny Google hoe iza le olona anao interview ana, technical ve le olona hoe technique ve no antaniny sa recruteur le olona. Raha ohatra ka recruteur le olona dia mila mivonona zany ianao amina fanontaninana recruteur. Efa misy amin'ny internet hoe zao avy mifanontanina recruteur ohatra hoe lazao momba anao zay zany tsy maintsy anontaniany recruteur manontany izy fananina ianao niala amin'ny asanao manontany zavatra ohatra zany izy, zavatra psychologie zany ny anton'izay. Zay zavatra zay zany tonga dia homaninao raha ohatra ka recruteur le resaka aminao. Afaka jerena amin'ny internet tsara zany dia afaka ataontsika hoe ikotranana zany. Raha ohatra ka teknika ny resaka aminao dia mila mivonona ianao hoe inona le asa tianao atao. Raha ataontsika hoe software ingénieur zany na hoe ingénieur resaka manao dev dia efa miomana mivonona ianao zany mahafantatra tsara an'ilay algorithme, data structure na le langage. Raha ohatra resaka ataontsika hoe postana ataontsika hoe manager ny ataonao dia mila mahafantatra resaka team management zany ianao, resaka ohatra hoe management ana groupe ahoana ny situation raha misy an'izao, raha misy an'izao, raha misy an'izao. Ataonao kotrana tsara zay zava-dehibe zay mila fantarina tsara lay olona anontany anao sy le zavatra tiany anontanina. Zay ny dingana voaloha. Rehefa tafavoakanao zay dia azo interview faharoa anao le invité-ny amin'izay tonga any amin'le toerana. Dia eo zany ianao efa teneniko ihany koa hoe zao avy ny olona anao interview anao. Tamin'ny anahy moa zany satria ny teneniko anao za tsy hanao recherche intsony fa andeha hiasany amin'ny industrie amin'izay. Invité-njareo dia voalohany aloha zany 1 heure ny invité-ny dia niresaka teo nanazavany zavatra nataoko nanazavany le projet dia vitiny dia ny tsara dia ny invité-njareo amin'izay technique 4 heures io zany olona 4 amin'ny anazy resaka software ingénieur zany. Dia ahoana nataoko meny zareo 2 semaines zany le rendez-vous. Dia efa niteneniko anareo hoe meny ny anaran'le olona. Raha ohatra ka tsy meny dia afaka fantarinareo hoe iza ny olona anao interview ana zany. Dia anaovana recherche reo olona reo hoe inona zany ny teknika an'le olona, recruteur ve izy manager ve izy lead ingénieur ve izy ohatra. Dia miomana tsara ianao hoe zao zany ny zavatra mila homaniko amin'io interview. Mila mijereva YouTube misy fanampiana be dia be hoe zao ny fomba anaovana an'le interview. Jereva ohatra hoe Glassdoor, amin'ny Glassdoor zao misy témoin ny olona efa niasa tao amin'le entreprise dia reny manampy anao bagagenao entina miatrika an'le interview zany. Pendant an'le interview tonga dia mandeha mafimafy tsika fa lava be raha ohatra ka resahana atao ny détail. Zavatra tonga teneniko hoe io olona io mila anao io matoa ianao zany ny invité-ny tamin'ilay interview faharoa. Raha ohatra ianao tsy ny invité-ny tamin'ilay interview faharoa tsy mila anao zany izy satria le telefona na hoe phone screen inona dia efa tonga dia tsy natsony ianao. Dia amin'le faharoa tonga zay atao an-tsainy mila anao le olona fa mila mandresy lahatra anazy ianao hoe ianao tokoa zany tena olona ilaina. Zay zany mila ataonao an-tsaina hoe hivarotra ny tenanao le izy entre guillemets hoe tia ny tenako dia za ihany tena mavita an'io asa io. Zay zany ny ataonao anto. Fa raha ohatra ka anao ka hoe matahotra ngo dia tsy azoko raha le asa matahotra fa ngo dia misy fanontaniana tsy haiko, tsy zay le izy. Le izy zany tsy examen fa le izy manana zavatra ianao tianao varotana dia aseho anao le izy ohatra ny manao pub ny tenanao zany ianao. Voalohany zany ianao tsy tokony atahotra fa tonga ianao ao amin'le toerana dia mitsikitsiky tsara dia manana hozaraina ianao.
Ya, aloha sisika faingo kely fa ohatran'ny lava loatra le resaka dia miverina eo ihany tsika. Ya, tafaverina eto tsika dia tohizantsika ihany le resaka. Inona moa le resaka teo? Ya. Le resaka le fomba fitondratena zany eo amin'ilay interview. Manana foana tsika dia izao resahana foana izay ao an-tsaina. Raha ohatra le olona ka manontany hoe nanao an'izao ve ianao? Rehefa nanao an'iny ianao dia teneny hoe nanao an'iny ianao a. Rehefa tsy nanao an'iny ianao dia teneny hoe fantatro le izy fa tsy nampiasaiko. Dikany hoe mahafantatra zany manana notion zany ianao. Zany hoe afaka manontany an'iny izy fa tsy afaka miditra détail. Zay zany ohatra ny anahy satria ny amantsy interview ana tech zany nataoko resaka teknôlôjia dia manontany izy hoe nanao an'ity ve ianao? Fantatro io fa tsy tena nampiasa. Dikan'izany mahafantatra ianao dia anontaniny ianao. Ahoana ny momba an'izao ahoana ny momba an'izao. Amin'iny zany ianao misy minimum zany tediavin zareo tokony ho hainao zay ianao zay voaray amin'ilay toerana minimum. Iny zany mila fantatrao reny minimum reny. Rehefa reny minimum reny tsy fantatrao fa ohatra hoe miaohatra ianao na hoe miteny ianao hoe tsy fantatro zany le minimum zany amin'ilay izy dia tonga dia miena ny point anao. Amin'ny interview ana tech moa zany olona efatra matetika minimum manao interview anao dia ireo olona ireo samy manome mialatsiny tompoko fa ohatra nisy coup de frein tampoka. Dia ireo olona ireo samy manome note ianao dia miankina amin'ny note iny ny jereny hoe voaray ve ianao dia raha ambony iny note iny dia tonga dia izay mamasotra ny karamanao zany. Zany hoe misy an'ilay moyenne zany ataontsika hoe 10 dia avy eo raha mahazo ohatra 18 zany ianao tonga dia mety hoe senior zany ny level anao dia senior ny karamanao. Zay le système an'ilay interview amin'ilay tech. Raha ohatra ka misy ray fotsiny manome hoe non négatif tonga dia mety tsy voaray ianao na mety hanao discussion zareo. Zay zany ny amin'ny branche any tech. Ny amin'ny branche ohatra hoe hôtellerie ohatra hoe resaka tsy fantatro BDP ohatra hoe resaka fivarotana mety zavatra hafa mety reny indray mety hoe fitondratena ny ataonao fa le expérience ako fotsiny zany resahako aminareo hoe rehefa manontany le olona dia valio arak'izay tratranareo. Rehefa tsy hainareo dia teneny fotsiny hoe mbola tsy nataoko zany na tsy fantatro fa afaka mianatra. Rehefa tonga amin'izay le fotoana indrindra amin'ilay interview amin'ilay recruteur zany manontany izy hoe manana fanontaniana ve ianao. Eo amin'izay zany ianao no mila mihetsika satria matetika mizara roa zany le interview interview voaloha izy manao interview anao amin'ilay recruteur zany. Ny interview faharoa anatin'ilay leroy zany ianao manao interview anazy satria izy zany manontany izy zany hoe manana fanontaniana ve ianao. Raha ohatra ianao ka miteny hoe ianao zany anaty lohanao any efa tena stressé be dia hoe na tsy manana fanontaniana fa ampy angamba zay tonga dia efa miena zany le point hoe ty olona ty zany ohatrany tsy intéressé amin'le izy atokory fa mba hampitombo an'le chance zany dia manana fanontaniana. Rehefa manontany hoe manana fanontaniana ve ianao manana fanontaniana mampiseho hoe ianao tokoa hoe liana amin'ilay asa ary liana amin'ilay atmosfera ao amin'ilay orinasa zany. Coup de frein tampoka ya dia fanontaniana ohatra manontany zany hoe manana fanontaniana ve ianao dia teneny hoe niazo ao nataoko hoe tianao ve miasa ato. Manontany hoe fa maninona ianao mbola miasa ato na hoe ianao ve tsy nieritreritra niova asa. Ianao indray zany manontany an'ilay recruteur hoe ianao hoe tsy mba nieritreritra niova asa. Inona ny tanjon'izay? Ianao zany mila tena mialatsiny fa tsy etiketsika be ty. Ianao zany mila confirmation any amin'ilay recruteur hoe tsara tokoa ny miasa ato hoe ianao mety hoe hitady asa any akafa. Fanontany fotsiny zany fanontaniana afaka apetraka ao hoe
fa maninona anao tsy nieritreritra ny asa ny kafa inona ny tena zavatra mahafinaritra amin'ny asa ato raha ohatra hoe ny azo nanontaniako hoe raha ohatra hoe misy tsy fetezana eo amin'ny asako inona ny zavatra mitranga zavatra ohatr'izany zany a zavatra mahaliana ary maneho hoe liana amin'ilay asa tokoa ny ianao dia ohatra fotsiny zany fa marobe ny zavatra afaka anontaniana fa ny zava-dehibe tiako apetraka ohatsy zany miomana amin'ilay interview manaova recherche manaova zay tratry ny aina dia moramora kokoa manao an'ilay izy dia rehefa manontany zany le olona hoe manana fanontaniana ve dia zao manontany foana na dia tsy te anontany ary ianao fa leo be dia manontany foana fa zava-dehibe zany zay zay nresadresaka antsika androany mino fa maro ny te anontany détail sy ny tariny fa lava loatra le resaka dia ho an'ireo zay hanao interview dia mirary soa bonne chance fa mila expérience koa zany le interview rehefa natao fandinihana fa tsy hoe mahay be ianao tany ampianarana dia hoe tsy maintsy ho raisin'le olona fa mila mahay mivarotra ny tenanao zany ianao amin'le izy zay le izy hoe mila manana ny facebook mialatsiny fa efa ho tonga le caméra koa zany te aneo an'ilay le lalana tongavana dia marary soa antsika rehetra dia amin'ny manaraka andray